Raha HSC tsy tokony ireo efatra ireo ihany no enjeny hoy Clément John. Fiainam-pirenena tsy ampy fanazavana ny zava-misy eo amin'ny firenena ka lasa miteraka savorovory ny antoko PSD. Ho lavitry ny mpanao gazety diovina ny lisitry ny mpifidy ahemotra ny fifidianana izay ho filoha ho ny CTOJM. Manaritra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasanao ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny fikonan-doam-pirenena avy hatrany samy miandry ny toy ny fitarian'ny FFKM ny fikonan-doam-pirenena ny mpanao politika sy ny antoko politika ary ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Mitoy ny adihevitra manoloana ny firosonina amin'izany indrindra ho an'ireo mpanao politika. Tsy tokony ahitana mpahalalana ny komite teknika ho an'ny fikonan-doam-pirenena hoy ny eo anivony antoko MFM. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsariny ny aro-tanjony. Kiondalana lehibe ivoana amin'ny krizy miverimberina ho an'ny Madagasikara izao fotoana izao. Tsy tokony hisy fahadisoana apetraka ka anao ny toy ny efa fanao hatramin'izay isaky ny misy krizy eto ka mikaroka vahaolana momba izany hoy ny faneho-kevitra. Zava-dehibe ny fitarian'ny FFKM ny fikonan-doam-pirenena saingy tsy tokony amelan'ny mpanao politika irery ihany koa ny FFKM aoriny ny fikonan-doha hoy ny filoham-piara-mitantana ny antoko MFM Randrianirina Jean Ignace. Ny zavatra nitakin'ny MFM hatramin'izay ane dia hoe ny fikaonan-doha-pirenena izy fikaonan-doha-pirenena zay tsy voazao ny resahana fa io izy io resahantsika io hoe ahoana raha ny fanatanterahana azy amin'izao dia matoko zahay matoko ny FFKM zahay amin'ny fomba fiasa fa tsy tokony amela rery anay mpanao politika fotsiny ny FFKM raha vao vita concertation nationale io izay ve angambany ny mahatonga ny fanjakana zany ny teny hoe komite teknika irahana ao anatin'le izy za anisan'ny teny voalohany an'izay dia io nitanterahana io izy io asa amin'izay zany hoe inona ny MFM anitrehan'izay. Ilaina tokoa ary isan'ny notakin'ny MFM ny fametrahana komite teknika ho an'ny fikonan-doam-pirenena. Ankoatra ny mpanao politika dia ilaina ny mpahalalana andrafitra io komite teknika io satria goavana sy zava-dehibe ny fijerena amin'ny antsipriany lalam-pandrenana ho an'ny Repoblika Fahadimy izay hodiavin'ny Madagasikara sy ny Malagasy. Avy amin'ny antoko politika misy avy amin'ny fiarahamonim-pirenena mety misy ivelan'izay ihany koa ao anatin'io teknisianina izay iverintsika fa mafia tsara n'izany resaka lalàna sy ny fandrindrana n'ilay lalam-pandrenana izay iverintsika tokony iainana amin'ny 5e Repoblika. Ilay fisaraha-pahefana mihitsy mety tsy voatra amin'izay ny asan'ny mpanao tanteraka sy ny asan'ny mpanao lalàna. Izay zany mila jerevantsika tsara satria ny fanendrentsika olona ao anatina androm-panjakana anankiray io dia anisan'ny miteraka déstabilisation eto amin'ny firenena. Ny fanendrena olona amin'ny anaran'ny filohan'ny Repoblika ohatra resahako zay satria manana veto be izy eo anatrehan'izay tikan'izay andaontsika hiditra any amin'ny fanovana hiditra any amin'ny resaka concertation nationale zany hoe no ahitsika anatin'ny concertation nationale mba tsy hanana ny fanjakana fahefana be loatra ka manapaka zay tiany atao anatrehan'ny zava-misy. Raha tena mikendry ny ametraka Repoblika Fahadimy sy anovan'ny rafitra politika misy ankehitriny ny fikonan-doam-pirenena dia tsy tokony hijanona amin'ny fanakalozan-kevitra sy ny fanambarana fikasana fotsiny ihany izany. Fanamby lehibe ny famadihana ireo fehi-kevitra ho fanapahan-kevitra azo tanterahina sy ekendrehetra. Efa imbetsaka mantsy no nisy fampidinihana sy fionam-be teto Madagasikara saingy maro tamin'ireo no tsy nahitana vokatra maharitra. Izany indrindra no mahatonga ny fitakiana komite teknika ahitana manam-pahaizana sy mpahalalana ho zava-dehibe mba hiantohana fa tsy ho sehatra politika fotsiny ny fikonan-doha fa ho dingana tena anorenana rafitra vaovao sy isorohana ny krizy miverimberina izay nandisy fanantenana ny Malagasy nandritra ny taona maro hoy ny fanamafizana. Mbola mahakasika hatrany izay raharam-pirenena izay dia mitaky ny fampafantarana mazava sy feno ny zotra ny fikonan-doam-pirenena ny antoko PSD. Ny tsy fampiniserasera no mahatonga ny fiparitahan'ny tsaho sy ny savorovory politika hoy ny faneho-kevitra. Ny fametrahana ny rafitra federaly no vahaolana ho an'ny fampandrosoana any Madagasikara hoy ny PSD ary isan'ireo hitondra ny heviny mahakasika izany eo anivon'ny fikonan-doam-pirenena
ity antoko ity raha ny fanazavana fanadadiny Narciso sary sindratsariny mbola avatsara. Mitaky fanazavana feno avy amin'ireo tompon'andraikitra ny antoko sosial-demokraty na ny PSD mikasika ny zotra ny fikaonan-doham-pirenena sy ny raharaham-pirenena ankehitriny rehefa tsy ampy ny serasera sy ny fampafantarana ny vahoaka ny zava-misy dia samy mandray sy mandika araka ny fahitany azy ny olom-pirenena. Vokany miparitaka an'izao izay mety hiteraka savorivory eo amin'ny fiarahamonina sy amin'ny sehatra politika. Pirofo iray maneho fa mandendra raharaham-pirenena ny fisiany ady hevitra sy ny savorivory politika amin'izao fotoan'izao raha ny fanazavana. Le fikonan-doham-pirenena zany tsara raha ohatra ka mba manazava ny tompon'andraikitra satria eo anoloany tsy misy fanazavana dia lasa mieritreritra zavatra be da be ny olona hoe tsy tomomba na tsy te anao mamitapitaka mieritreritra anao transition lavareny sy ny sisa ka tsara ihany raha ohatra ka misy fanazavana mitombona miaraka amin'ny tetiandro hoe manomboka amin'izao izao ny nanaovanay azy satria tokony efa tafiditra tamin'ny voalohan'ny volana jiona nefa manjavozavo. Mikasika ny feo mandeha mety ho fanesorana ny zo tsy azo enjehina ny solombavam-bahoaka iray dia tokony atolotra pabe maso mandritra izao fivoriana ara-potoan'izao ny pirofo sy ny fanazavana feno avy amin'ny tompon'andraikitra voakasika ny mangarahary sy ny fampafantarana ara-potoana ny zava-misy irery ihany no hisorohana ny fifandiso-kevitra sy ny fanomezantsiny izay matetika mietefa amin'ny filohan'ny fanavaozana ho ihany ny fanehoan-kevitra. Tenako moa sarotra amiko no ametraka hoe iza ny diso iza ny marina satria tsy ananako ny élément mikasika an'izay fa raha ohatra misy pirofo tokoa tokony hoe anasorana député ao anatin'ny session izay tsy manara-dalàna tanteraka dia avoay ary le pirofo hoe inona marina ny tena zavatra tena mehana ny tokony hanaovana an'izany mba hazava amin'ny olona. Fanazavana foana ny ana ohatran'ilay teo fa en absence ny fanazavana dia lasa le mpitondra foana no atao ratsy satria hoe mbola io indray te hanitsakitsaka ny lalàna te hanao izay daniny kibony tsy te ho elingelenina amin'ny zavatra tsy mety atao tsy maintsy izany ny ao an-tsain'ny olona. Ankoatra izay ny ambarany Eliana Bezaza fa ny fametrahana ny rafitra federaly no vahaolana ahafahana mampandroso an'i Madagasikara maro ireo fikambanana sy vondrona manohana izany rafitra izany manerana ny nosy saingy mbola tsy nivondrona hatramin'izay. Misy 720 hatreto ireo vondrona mitaky ny rafitra federaly ary manao antso amin'ireo rehetra manohana izany mba hanatevin-daharana sy hiara-entana amin'ny hetsika ny entiny ity vovonana ity. Teo aloha manko nisy ihany nisy cercle de réflexion izay nataonay naterinay koa tamin'ny fomba ofisialy tamin'izay fotoana izay le izy hoe leo état unitaire izay fotsiny fa tateoriana zany lasa hoe manohana ny fédéralisme ka tsy izay irery io rehefa nanohana ny fédéralisme dia betsaka zany ny vondrona eto Madagasikara manohana an'io fa mandeha tsirairay dia navondrona satria nahatonga ny izy io tsy nety nahazovana teto Madagasikara hatramin'izay dia noho n'izy marefo satria mandeha tsirairay tsy tokatokana ka aleo zany atambatra ny hery izay mitambatra vato izay misaraka fasika dia io zany no entina hitakinana zany système fédéral zany any amin'ny fikonan-doham-pirenena. Ny fampivondronana ny hery sy ny finiavana no azahoana mampiroborobo ny ady-hevitra momba ny rafitra federaly sy ny mampafantatra bebe kokoa ny tombotsoa heverina fa entin'izany ho an'ny fampandrosoana ny firenena ho ihany ny fanazavana. Vaovao eny anivon'ny anteny miera-pirenena misy ny ezaka ataon'ny sasany anozongozonana ny anteny miera-pirenena noho ny kajikajy mifandraika amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy hoy ny solombavam-bahoaka voafidy atao ifanadina. Ahitana taratra izany ny teti-bolam-panjakana 420 na ny LFI 2026 izay ezahina roritina ny ady-hevitra mahakasika izany. Efa nivonina ny anitsy ny teti-bolam-panjakana ny solombavam-bahoaka ary tafiditra ao anatin'izany ny resaka TVM sy ny maro hafa izay mila fanotsina hoy ny fanazavana ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsariny ny aro-tanjony.
Niatrika fasahiranana tamin'ny fanomanana ny lalàna mifehy fitantanam-bolam-panjakana na ny LFI ny gouvernemanta teo aloha taorian'ny fiovam-pitantanana teto amin'ny firenena. Noho izany dia nitety-bola efa vona no naroso mba ahafahany raharaham-panjakana mitohy. Raha ny fanazavana dia tsy maintsy isy ny lalàna fanitsina ny tety-bola na ny LFR azahoana ampifanaraka ny tety-bolam-panjakana sy ny filany vahoaka ary ny zava-misy ankehitriny ka isany hokitiana sy jerena ny resaka aba TVM. Hoy ny fanazavana ny solombavam-bahoaka ny fanadina. Sarata gouvernement teo aloha mbola hanao LFI hanova zavatra be da be. Dia izay vonona tao no narosony mba hampandehany raharaham-panjakana. Rehefa vita iny tamin'izany fotoana zany ny akamarony député na bureau permanent efa niomana mihitsy amin'ny LFR tsy maintsy hikitika zavatra be da be tsika mba ho tombotsoan'ny vahoaka. Iny angamba hitanareo fa nokevitra maromaro tato iny tsy dia zavatra hoe surprise loatra iny satria fa nomany solombavam-bahoaka ihany koa hoe hikitika zavatra be da be amin'ny LFR ty ary mino fa tanatin'ny nikotiny iny mahatonga président assemblée no nijoro na no hevitra ohatran'izay. Andraikitry ny solombavam-bahoaka ny mijery ny olana atrehan'ny vahoaka malagasy sy ny mamany olana misy ao anatin'ny teti-bolam-panjakana. Tsy tokony hampisy adevitra arak'izany ny mbola iverenan'ny solombavam-bahoaka andinika io resaka TVM sy ny teti-bolam-panjakana io. Ho iatrany ity député ity. Betsaka ne raha atao hoe procédure jereny anatin'ny asan'ny député mihitsy ne zany hoe rehefa LFR dia kitihana zavatra izay makarary ny vahoaka. Ka ino moa zany ny adoson'ny solombavam-bahoaka raha hikitika ny ndray solombavam-bahoaka amin'ny LFR zao hoe foanana io. Misy tsy izay ve ny tadavintsika? Ka ino mahatonga le critique à gauche à droite fa rehefa manao ny asa solombavam-bahoaka anafoanan'io dia izay ny zava-dehibe. Raha sanatsy mivava tsy hanao ndray solombavam-bahoaka dia ina indray ro mety ho resahanao. Zay ne le olana fa io olana manontolo resako anareo na ny député rehetra tsika miteny zao tena tsapako hoe miaina pression hafahafa zay le député lasa ohatry hoe misy feo mibitsika ambadika zany lasa tsy afany manao ny asana. Ny mpanao politika matetika no fototry ny crise sy ny fifandirana eto amin'ny firenena. Ho iatrany ny fanazavana nilaza ity député ity fa tsy matahotra ny andravanana ny teny meram-pirenena ireo député voafidy raha toka everina fa ahasoan'ny firenena sy ny vahoaka izany. Ny fanajana ny lalàna sy ny fampandehanana aingana ireo dingana ara-demokratika no ilaina. Fa lasa resabe ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara amin'izao vanim-potoana izao. Hoy Clément John mampiseho mazava ny zava-misy fa efa antaonany maro no tsy niainany mahatantan-dalàna azy ny vahoaka malagasy sy ny firenena. Raha ho an'ity pahalalana ity dia tsy tokony ireo mpitsara efatra eo anivon'ny HCC ihany no noenjehina fa misy hafa ihany koa. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsariny ny ary-tanjona hatrany. Tsy misy ny fanovana raha mbola amin'izao vanim-potoana izao. Mazava ny antony. Tsy afaka miala amin'ny didy fanampanana voaka ny HCC izay nametraka azy ny fanjakana. Tsy tokony asiana adihevitra be ny toerana misy an'i Madagasikara amin'izao. Fitohizany raharaham-panjakana no misy amin'izao fotoana izao. Hoy ity pahalalana ity. Ary ny adihevitra tsy tokony hipetraka koa. Tsy tokony hitarina. Inona ny lazan'le didim-pitsarana? Vacances de poste hozy. Zay ny lalàna. Vacances de poste ny filoham-pirenena. Ka inona ny mahasamihafa ny 96 sy ny 2025? Tamin'ny 96 empêchement Jafelbert mécanisme constitutionnel ny nampiasainy député dia ny président de république reriny tsy teo ny androm-panjakana rehetra nipetraka. Ny mahasamihafa azy tamin'ny 2025 ny vacances de poste vokatra ny fidinana an-dalambe. Ny fahefan'ny président de république PRRM napetraka ny didim-pitsarana io. Ary misy mako no miresaka hoe tsy ahoane zany fitondrana militaire zany. Ny mpitsara dia tsy maintsy mitsara na misy lalàna na tsy misy lalàna sous peine de déni de justice ozy. Zay ka ny légitimité hitany HCC dia ny fanomezana ny fahefana militaire. Satria tsy teo ny président Sénat, tsy complet ny gouvernement, vida zany ny fenony HCC. Ny mpanao politika manitatra. Mahakasika ny raharaham-pikambana HCC dia ny lalàna no nampiarin'ny ministry ny fitsarana fa Nirso Ernaivo. Ho ihany ity pahalalana. Tsy natao anozongozonam-panjakana ny fahaleovantenan'ny fitsarana. Hoy ny fanamafisana. Hoe satria zao n'izy
ny indépendance de la justice tsy hoentina nozongozonana fitondram-panjakana, tsy hoentina anaovana zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena, fa hoentina ametrahana zavatra aradrariny sy hitsiny ary ara-dalàna. Miala am'le aradrariny sy hitsiny ara-dalàna zay nanaovany azy. Amiko zany tsy tokony le efatra fotsiny no enjehiny, fa izy amin'ny sivy namoaka ny tsy ambaratelo ny dinika ny fitsarana, satria zay fianianana mihitsy ataon'ny mpitsara hoe tsy amoraka naovinana ny dinika ny fitsarana. Nahoana io nisy miboaka tonga any procureur. Tokony raha za zao tamin'ny placen'ny le magistrat efatra ny enjehana nametraka plainte koa hanenjika an'le olona nanao violation na serment mpitsara. Zay manohontohona mihitsy faute professionnelle ny azoko ilazana azy, mba tsy hisin'ny zavatra ohatran'izay, satria ny raha matetika misy olona manandraharaha de mahafantatra hoe ranona sy ranona ny mpitsara tsy manaiky an'io zavatra ao, ranona sy ranona ny mpitsara tena saroty tokony enjehinareo mba hanitsina ny fomba fiasan'ny mpitsara ary hanaja tsara ny serment. Ny tena malasasaina ho iatrany Clément John dia ny fampiarana ny lalàna indray no mahagaga ny vahoaka malagasy amin'izao, satria efa tsy nobeazina tamin'izany isika nandritra ny taona maro. Raha misy fanenjehana araky ny lalàna atao ao anatin'izao fitondrana izao dia tokony ny andiny mametraka io fanenjehana io no antaniny maro, fa tsy fanakianana be fahatany hoy ny fanamafisana. Pejiny sosialy itombo 530 ny olona isitraka rano fisotro madio ao Ambovombe Androy manomboka ny volana Jolay ho avy izao, aorian'ny fahavitany dingana voalohany amin'ny asa fantarana rano avy ao Andranongoa makany Antoerana. No tanterahina androany ny lanonana ofisialy fanomboana ny fametrahana fantsona mirefy 820 kilometatra izay itondra rano fisotro madio ho an'ny Ambovombe sy ireo tanàna manodidina azy. Ny antsiprian'izay tanteriny Andro Miaratina sary sy ndatsarin'ny Mathieu Prince. Iakatra 700 metatra toratelo isan'andro ny rano azaraina amin'ny ponina amin'ny faritra Androy amin'ny alalan'ny fandatsana fantsona mirefy 820 kilometatra itondrana rano fisotro madio avy ao Andrango. Voakasika tetetika saitiny izy setry ny fambolena satria tany mirefy 2,1 hektara no azo ovolena ao an-toerana kanefa sakana goavana hatramin'izany tsy fampindrano. Matratra 700 metatra toratelo isan'andro ny filan-drano Ambovombe amin'izao fotoana izao. 20 metatra toratelo isan'andro monja nefa novokarin'ireo fototra-afitrasa efa misy amin'izao. Raha nampy 513 metatra toratelo isan'andro kosa ity tetika asa vaovao ity. Efa dingana goavana izao vita izao na tsy mbola valy tanteraka ny filan'ny ponina Ambovombe azy ho ny filohan'ny fanavozana. Tany melevindrano Ambovombe Sarimonto 12 200 sy ray aligny hektara tsy misy amboleaka, tsy misy rano. Na mba avegny rano mamokatsy Androy toy. Tika tandroy tia mamboly vazoho areony voly fa tsy misy rano zay mampijaly atikagny eo. Mila ovagny zay aparitaky rano na ho avy rano Androy ka ty voaloha Madagasikara eto. Raha ny fantatra ahitana fananganana sy ny bendralony roa lehibe ity tetika asa ity, ny ray mahazaka rano 300 metatra toratelo ao Andranongoa ary ny ray sy ny be 200 metatra toratelo ao Ambovombe. Fototra-afitrasa izay namafy ny fitehirizana sy fitsinjarana rano amin'ny tambazotra vaovao. Tombanana ho vita amin'ny faran'ny volana Jolay ny asa ka hiverina sy olona 503. No mafisy ny filohan'ny fanavozana fa tia miasa sy tany sy mamokatra ny faritra Androy ny tsy fisin'ny rano misakana arabe amin'izany mila ovaina izany hoy izy. Na ho natao rano ho nalefa amareo etoy na ho maro alopoty maro alomainte mbe maro misy mihoatsy nefa i Ambovombe mijaly fitahigny avao i Ambovombe am'izao efaho zao efaho am 100 kilometatra agny zao intiaka misy rano amareo etoa. Saoragnanareo nagnome tany toy hagnampy Ambovombe nareo, tsy ampy any Ambovombe toy fa mba fa magnampy azy le anjara aikaty mipahy raha hafa hagnampiagny i Ambovombe.
notanterahina androany lanonana ofisialy fanomboana ny fametrahana ity fantsona amin'ireo 720 kilometatra izay tondra rano fisotro madio ho an'Ambovimbe sy ireo tanàna manodidina azy ity. Ankoatra io, efa nahitana fiainana ihany koa ny vidin-drano tany an-toerana. Raha 10,300 ariary ny rabidon teo aloha, jifaina 300 ariary zany amin'izao vokatry ny fanamafisana ny ezaka famatsin-drano eo amin'ny faritra. Raha tsy ahifana, notokarany filohan'ny fanavaozana ny Repoblika tamin'ny fomba ofisialy omaly ihany koa ny bureau ny fitaliavan'ny ministèran'ny rano ny fahadiovana ny fidiovana Androy Aobe Ray Ambovimbe. Tafiditra anaty tetika samionjo izay mandrakitra ny faritra Nosy, Androy ary atsimo andrefana izao asa vita izao. Miorina amin'ny velarantany 500 metatra toradroara ahitana trano misy rihana roa sy efitrano 620, trano fonenan'ny mpiambiny, trano evana angara fitehirizana entana, garazy ary fotodrafitrasa maro hafa sy ireo birao fiasana vaovao. Efa manana famatsin-drano sy herinaratra ihany koa ity fotodrafitrasa vaovao ity ka mampiasa rafitra mitambatra avy amin'ny Jirama sy ny angovo azo avy amin'ny masoandro. Nambarany filohan'ny fanavaozana fa isy ny fiara-miasa sy fandrindrana hetsika manokana anadiovana ny ranomasina ho lasa rano fisotro madio. Tetikasa voalohany vao isy eto Androy zany hoy ny fanamafisana. Lafomba vao ahafatanteraka kosa no marina tamin'ny diabe niainga teo Mahamasina ny azo ny kianjany Iragasy tetsy Anotsy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana toe-tena varira androany. Mbola ady ny fiarovana ny olona manana toe-tena varira eto Madagasikara manoloana ireo endrika tsy fandriam-pahalemana mahazo sy miantra amin'izy ireo hoy ny fikambanana Albinos Madagasikara ka anamafisana ny antso tamin'izao fankalazana izao. Ankoatra ireo olona manana toe-tena varira, olom-pirenena maro ihany koa no nanatevin-darana azy ireo tamin'ity hetsika androany ity. Tato-baovao ny Andro Miaratina, Sarysindratsariny mbola avatsara. Ajanony ny herisetra sy famonoana ireo olona manana toe-tena varira, avoainy marina tamin'ny famonoana ireo zaza varira. Santionany tamin'ireo sora-baventy narantany ireo olona manana toe-tena varira zany androany nandritra ny andro natokany firenena mikambana ho andro iraisam-pirenena iarovana ireo olona manana toe-tena varira. Mbola adogovana ny fiarovana azy ireo eto Madagasikara manoloana ireo tsy fandriam-pahalemana mahazo azy hoy ny filohan'ny fikambanana Albinos Madagasikara ka ilana fanohanana avy amin'ny rehetra. Dia marary tanteraka zay manoloana ireo karazana trangana fanapahan-doha fanesisy ireo dia anehoanay koa mba hisintomanay ny sain'ny mpiray-tanindrazana hoe milanareo zahay ampinareo zahay manoloana izao adoavana atrehanay zao. Izy ty adinay ty dia tsy adinay tokana fa ady ilana ny tolotanana avy amin'ny mpiarabelona sy ny mpiaramonina iray manontolo. Mitovy amin'ny olombelona rehetra ny olona manana toe-tena varira ary mendrika hisitraka an'izy io sy hiaina toy ny rehetra hoy ny fanamafisana. Mety efa mivantana amin'ny mpitondra fanjakana ny antson'izy ireo anamafy ny fepetra fiarovana malohana ireo tranga mametra miatra amin'izy ireo. Ny zava-dehibe ange dia tsorana fefanisany sy ny havana nanao volovolana nalindroa izy io teny amin'ny anivon'ny parlement indroa ihany koa izy milavika ny fitsarana avy malalam-pandrena ho anay ny fiainanay mitoy foana ny olanay tombo foana dia ho anay tsy maintsy mitady vahaolana farany ainga antsika hoe ahoana ny ananantsika vahaolana amin'ny fandriam-pahalemana zay mahatonga anay misintona ny mpitondra hoe omeo avoay ny vahaolana maty-paika ho anareo ho an'ny fandriam-pahaleman'ny olona manana toe-tena varira fa ny varira tompo dia ohatra ny olombelona rehetra mendrika ny anana zo iaina ara-dalàna ohatra ny olona rehetra ko maninony zahay foana ny nasivaka amin'ity tsangana tsy fandriam-pahalemana ity zay ny mahatonga anay miteny mila miray saintsika raha mpiray-tanindrazana raha mitady vahaolana fa tsy vitanay rehetra reto ity aky. Tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana toe-tena varira araka izany i Madagasikara. Nisy ny diaben'ny ala ary teo Mahamasina ny azo ny kianjany Iragasy tetsy Anosy no karakarain'ny fikambanana ny olona manana toe-tena varira. Nandritra izany no nisy ny valan-dresaka sy varavarana misokatra andraisana ny hevitry ny mpiray-tanindrazana momba azy ireo. Raha ny fantatra nanomboka tamin'ny taona 2022 ny ijoroan'ny fikambanana eto Madagasikara dia zaza varira 13 no maty ary isan'ny taona dia misy famonoana manana toe-tena varira eto Madagasikara. Mahatsiaro tena ho tany dia nondoza sy mianana tebotebo izy ireo ka miandrandra vahaolana maty-paika sy maritra. Ankoatra ireo olona manana toe-tena varira, olom-pirenena maro ihany koa no nanatevin-darana azy ireo tamin'ity andro ity. Fa olana ara-sosialy sy ara-toe-karena lehibe eto Madagasikara ny tsy fananana asa indrindra ho an'ny tanora. Ny Antsasamanila manko dia tsy anasa avokoa.
Maro ireo tanora miasa amin'ny sehatra tsy ara-dalàna na manana asa tsy mifanaraka amin'ny fahaiza-manaony sy ny mari-pahaizana izay iananany. Fanamby lehibe ny famoronana asa mendrika sy maharitra. Isan'ireo asa be mpanao amin'izao fotoana izao ny call center. Narcisy Karazafy sy Mbola Avatsara no mitondra ny antsipliana izay. Manodidina ny 7,700 ny tany tsy fananana asa amin'ny ankapobeny eto Madagasikara tamin'ny taona 2024, 5,500 kosa izany ho an'ireo tanora 5,10 hatramin'ny 4,20 taona. Isan'ireo loharanon'asa lehibe eto amintsika ny sehatra ny call center. Mironany avokoa ny ankamaroan'ireo tanora na be diplôma na tsy no ilay sehatra asa be karama kokoa no ny sehatra asa hafa. Mamorona asa betsaka ho an'ny tanora ankehitriny ny business process outsourcing sy ny call center atombanana ho manodidina ny 2 alina ka hatramin'ny 3 alina eo ireo malagasy miasa amin'ity sehatra ity ary tanora ny ankamaroany. Associationay zany maradalagna tsara ary le asa teto koa zany efa 4 taona ngamba nisokafany mastem zay hoe tsisy hoe asa tsy mety na hoe karan'zany ary en règle tsara be zavatra rehetra atao na de le ora fiasanay aza 8 heures de temps misy pause 1 heure de temps misakafo misy transport rehefa mirava. De ary le siège koa zany izy le fanazavany te hoe misy any Canada mafa maromaro zany miara-miasa aminay am'izao fotoana. De eto Madagasikara zao Tananarivo, Tamatavy de mbola manana heritreritra koa zay mbola anitatra. Our company here is partnered with many of the ministries. Efa maromaro zany resaka ministre miara-miasa aminay magnanaovana donation. Ny fahaizana ny teny frantsay na ny teny vahiny hafa, ny fandrosoan'ny teknôlôjia ary ny fifaninanana eo amin'ny sehatra asa no mahatonga ny Madagasikara ho isan'ireo firenena be mpampiasa vola amin'ny sehatry ny outsourcing. Ho an'ny tanora maro, varavarana voalohany hidirana amin'ny tontolon'ny asa ahafahana mahazo traikefa famatianina sy manatsara ny fahaiza-manao ny call center. Ny Madagasikara zany ny tsara tianjareo ny Madagasikara de en plus koa zany zareo manana siège à Québec de ankabeatsantsika Madagasikara aketo miteny français de afaka magnampy tsara anjareo le any amin'ny pays francophone zay miara-miasa aminjareo. Ya, hatreto moa zany longa le hita hatramin'izay de le Madagasikara tegna mahafehan'le français ary mataky magnome le résultat tadiavina amin'le compagnie. Ao anatin'ny ezaka fampananana asa ho an'ny tanora dia anatanteraka varavarana misokatra ho an'ireo tanora mitady asa ny Madagascar High Tech et Marketing na ny MHTM ny zoma 7 Jona 2024 avy eo Beoririka ahafahan'ireo tanora sy matianina mitady asa ary mifanakalefotra mivantana ho an'ny mpandraharaha mpampiasa vola eto an-toerana. Tontolon'ny asa fanaovan-gazety teboka maro no mila dinina mikasika ny asa fanaovan-gazety. Isan'ireo olana lehibe ny mikasika ny fanatanterana ny fifidianana na filohan'ny olavitry ny mpanao gazety ny lisym-pifidianana ihany koa. Nafana ny adihevitra nandritra ny fiaonam-be teny amin'ny kianja ny Barea tamin'ity androany ity. Tato bavao ny Narcisy Karazafy sary Sindratsariny Mbola Avatsara. Nanatanteraka fivorim-be tsy ara-potoana nandiniana lalàna mikasika ny fifidianana izay ho filohan'ny olavitry ny mpanao gazety ireo mpanao gazety teto Analamanga sy tany amin'ny faritra Androany. Ny aiky ny rehetra tonga nanatrika fa mandalo fotoan-tsarotra ny sehatry ny asa fanaovan-gazety ary maro ireo teboka mila harenina entina mamany olana misy. Mialohan'izay anefa dia tokony hirosoana ny fanatsarana ny lalàm-pifidianana izay sakana ary niteraka olana foana nandritra ny fitantanana ny fandimby tapaka taorian'ny fiaonam-be fa tsy hirosoana aloha ny fifidianana fa ho diovina ny lisitry ny mpifidy. Rehefa mikatso ny symposium dia tsy nanapa-kevitra rehetra fa tsy maintsy miantso ny mpanao gazety rehetrarehetra amin'izay samy tompona raha isika samy tompona andraikitra. Dia rehefa misy an'izay indray rehefa aveo dia tsy salasala mihitsy izahay antso mpanao gazety indray ahafahantsika miara manapa-kevitra dia miara tompona andraikitra amin'io maro sy fanatsarana ny tontolo gazety. Mbola isy araka izany ny fiaonana manaraka andiniana ireo asa atao aorian'ny ho fanapa-kevitra. Tontolon'ny fanabeazana ho fiatrehana ny fanadina-mpanjakana voalohany amin'ny talata ho avy izao dia nisy ny fotoam-bavaka no tanterahana tetsy amin'ny FJKM Hebrona Nosy ny maraina teo. Fanompom-pivavahana natokany solombavam-bahoaka ny Narandriamasinoro ho an'ireo mpiadina rehetra ao amin'ny boriboritany fahefatra. Ankoatra ny fitrotroana ambavaka dia nozarana fitaovana sy sakafo entina miatrika izany ihany koa ireo mpianatra Anarivo. Ny antsipriana izay eo amin'ny Rindratsarin'ny Niaro Tanjo.
izy reriany no manao fahagagana salamy faharoa amby fitopolo andiny ny fahavalambifolo io no tenin'Andriamanitra nanomezana afatra ho an'ireo kilonga avy amin'ireo karazana sekoly maro eto Anosizato ao anatin'ny boriboritany fahaefatra hiatrika ny fanadina-panjakana CEPE ny talata ho avy izao. Zava-dehibe ny fanankinana ny zavatra atrehina toy ny fanadinana eo am-pelatanan'Andriamanitra hoy ny solombavam-bahoaka Rinarandriamasinoro izay fototra nanatanteraka ny fotoana. Azadino zava-dehibe amin'ny fotoan'ny fiainanareo zao vanim-potoana nanaovanareo zao dia ny fanalana fanadinana CEPE ary diplôma voalohany ara-panjakana zay ho azonareo afaka kelikely eo. Nianatra nareo nandritra ny fotoana maro dia tonga zany zao ny fotoana anaovana ny fanadinana azahoana diplôma. Tady tsara fa ny fahombiazana dia miankina ary vokatry ny asa sy ny ezaka atao. Averiko ilay mandeha ny fahombiazana dia vokatry ny asa sy ny ezaka atao ary amafisin'ny soratra masina zany hoe zay mamafy rivotra dia mijika tokio ary zay efafin'ny olona ihany dia mijikay efa nianatra tsara dia mandokisa fa mijinja vokatra tsara. Misaotra ray aman-dreny ihany koa zay mikiry mandrakariva mampianatra ny zanaka. Hita ny fahasahiranany ray aman-dreny, fahasahiranany misy tokantrano iaraha-malany zany fa niezaka ianareo mba manao zay atafita ny zanaka ary betsaka ny fiafiny, betsaka ny sakrifisy mba ahafahana mitondra zay adidy rehetra ho atao an'ireto zaza reto mba hamananany ho avy mirapiratra. Isaorana ianareo. Manoloana ny ady atrehan'ny zanaka tahaka izao dia manana andraikitra lehibe ny ray aman-dreny ho hiatrany ity solombavam-bahoaka. Mitaky finiavana avy amin'ny ray aman-dreny ny fahafahan'ireo zanaka miatrika ampilaminana ny fanadinana atrehany. Ary amin'izao akatoko ny fanadinana zao dia mbola mangataka ihany koa sy maka ianareo mba hanome fitonina ny zanakareo ary ihany koa mba hanampy azy ireo hanome teny mamy satria ny teny mamy sy fankahirezana dia mety mahasola ny fianarana natao hatramin'izay mba hitondra hery ho azy ireo. Dia androany rakivy mahafaly anay ihany koa ny mizara kit scolaire ho anareo hiatrehana fanadinana dia mizara yaourta ihany koa tsika rehefa avy eo. Miafana dia izao tsy irery anareo miatrika ny fianadinana sy ny asa zay ataonareo fa misy olona manohana anareo, misy ny ray aman-dreny maniry ny mahavonareo hanananareo fiainana tsaratsara kokoa ary ahafahanareo miatrika ny fiainana manao rinany. Ankizy anarivony mahery no niaraka ny ombavaka sy nozaraina fitaovana hiatrehana fanadinana teto amin'ny FJKM Hebron Anosizato antsinanana ity. Ankoatr'ireo fitaovam-pianarana dia nisy ihany koa ny fizarana yaourt ho an'ireto mpiadina ireto. Nisy tamin'ireo mpiadina avy amin'ireo sekoly hafa no tsy tonga niatrika ny fotoana. Isan'izany ity sekoly iray eto Anosizato ity ka notoloran'ny solombavam-bahoaka ny anjarany ireto mpianatra ireto. Tsy niteto ihany fa nahazo ny anjarany ihany koa ny mpianatra hiatrika fanadinana avy ny Mahamasina. Ny fianarana ny lova tsara indrindra ka izany no antony anoanana ny fanabeazana. Iaraha mahita ihany koa ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny amin'izao fotoana izao ho hiatrany ity solombavam-bahoaka ity. Iverina vetivety ao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana isika ho fanoanana ny fanabeazana sy ho fanampiana ireo mpianatra hiatrika ny ampitoniana ny fanadinana CEPE nanolotra fitaovam-pampianarana ho an'ireo mpianatra 520 avy amin'ireo EPP misasivy ny faritra Analamanga. Nahitana trousse sy kojakoja-mpianarana ilaina amin'ny fanadinana toy ny fitsipika, goma, pensily-hazo, penina ary pensily miloko ny fanomezana. Nanolotra izany ny lehiben'ny faritra Analamanga Mpisolotoerana no nitondra sy nanolotra izany sady nakahery ireo mpianatra sy ny mpampianatra. Nanentana ny ankizy mba atokotena sy hiatrika ampilaminana ny fanadinana CEPE izay ho tanteraina ny talata ho avy izao ihany koa ny faritra Analamanga. Tanjona ny anoanana ny fanabeazana sy anomezana fahafahana mitovy ho an'ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa ambano ny tanjona napetraka ny tany fampiasana fanabeazana aizana moderna eto Madagasikara.
ho fanatsarana ny fahazahoan'ny mponina indrindra ny vehivavy sy ny tanora. Ireo tolotra momba ny fandrindram-piterahana dia nanao sony fifanaraha-miasa ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny fédération ny mutuelle de santé miara-miady ho fanamafisana ny fanentanana iny fotony sy fantarana ny fandrakofana ara-pahasalamana manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Ny antsiprian'izay tateriny Narcisse Karazafy eo amin'ny sary Sindatsariny mbola avatsara. Ny telo amby efapolo isanjaton'ireo vehivavy manambady eto Madagasikara no mampiasa ny fomba fanabeazana moderna tanjona napetraka ao anatin'ny fandaharana SAPF 2030 mikendry ny hampiakatra izany ta izany ho enimpolo isanjato amin'ny farantaona 34. Maro ireo vehivavy sy tanora tsy mahafantatra na tsy mahazo avao sy tolotra mifandraika amin'ny fandrindram-piterahana indrindra ny amin'ireo faritra lavitra sy sarodalana vokany tsy mitsaha-mitombo ireo voka-tsy nirina sy ny fahasarotana ara-pahasalamana mifandraika. Resaka fandrindrana fiainam-pianakaviana no resana dia nisy ny enquête nationale farany izay natao dia nahita fa tena atao hoe anisan'ny firenena ambony ny tany fisitrahan'ny vahoaka izay fandrindrana fiainam-pianakaviana izay satria 7.5 isanjato ny amin'izao tsika miteny izao zany ny taham-pisitrahan'ny vehivavy moa zany indrindrandrindra izay fandrindrana fiainam-pianakaviana izay. Ny tena mahazava-dehibe an'izay dia fantatsika tsara fa ny fandrindrana fiainam-pianakaviana dia tena andry-ngeza be anankiray ao anatin'ilay ataontsika hoe fahazahoana ny dividende démographique. Ny dikan'izay dia hoe rehefa voalanjalanja tsara ny isan'ny zaza sy ny elanelan'ny zaza ateraka dia voalanjalanja sy voalamina tsara ny fiainam-fianakaviana, fiainan-tokantrano. Namafisana ny ezaka hiatrehana io fanamby io dia natomboka tamin'ny fomba ofisiala ny fiara-miasa eo amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny fédération mutuelle de santé miara-miady mikasika ny fampiroboroboana ny fahasalamana ara-pananana sy ny fandrindram-piterahana eto Madagasikara. Anisan'ny andraikitra ho raisin'ny ministera ny fanamafisana ny fahazahoana fitaovam-panabeazana izana manerana ny nosy ny fantarana ireo tompam-pahasalamana amin'ny manome tolotra mifanaraka amin'ny filan'ny tanora ary ny fitadiavana famatsimbola anohana ny fandaharana asa nasionaly. Anatin'ny ezaka sy fanentanana ireo fikambanana mpiaro-biby fampiroboroboana ny kolotsaina sy ny fiahina ary ny fiarovana ireo biby tsy misy pia. Mbola tsy manana lalana manokana miaro ny biby Madagasikara raha ny fanazavana. Miantso ny olom-pirenena ireo mpiaro ny biby mba tsy ampiatra herisetra amin'ireo biby tsy misy pia ireo. Tato-baovao ny Narcisse Karazafy, sary Sindatsariny mbola avatsara trany. Mbola tsy manana lalàna manokana amin'ny feny fiahina sy ny fiarovana biby Madagasikara, lalàna ao amin'ny ady amin'ny fanondranana ihany no misy. Anisan'ny antony mampirongatra ny herisetra sy ny tsy firarahina mahazo ireo biby izany, indrindra ireo biby mirenireny toy ny alika sy ny saka. Anatin'ny ezaka sy ny adisisika ireo fikambanana miasa amin'ny sehatra ny fiarovana biby amin'izao fotoan'izao, tanjona ny ampiroborobo ny fanabeazana sy ny fanentanana ny mponina momba ny zo sy ny fiahina tokony omena ny biby ary koa ny fanamafisana ny fangatahana mba hisiany lalàna manokana amin'ny fehizany eto amin'ny firenena. Mbola tsisy ny lalàna zany fa na misy ny lalàna na tsy misy ny lalàna dia efa miezaka zahay collectif des associations des animaux miaro an'ireo biby ireo ary efa nomboka hetsika amin'izay zay hoe tena tsy au moins zany hita hoe misy zay dia bon manantena hoe fanjakana koa hanampy anay arak'izay ary ny lalàna koa manaraka arak'izay. Na eo azany tsy fisiany lalàna mazava dia manohitra ny asa ataony ireo fikambanana mpiabiby mamonjy mitsabo ary mikarakara ireo biby maratra na ny laozan'ny tompony izy ireo, indrindra ireo alika mirenireny izay matetika hiary ny loza sy ny herisetra ny anivon'ny fiarahamonina. Mangataka antsika zany rehefa misy zavatra ohatran'izay mba hiantso anay, misy be tabe ny pagenay be tabe zay ny association tianay ho fantatra hoe misy, tianay ho fantatra reo hoe misy zahay na dia tsy mbola misy ny eto amintsika zany hoe misy association miaro ny biby
biby fa tsy ny alika rery. Manentana ny olo-pirenena araka izany ny gas mobilisation pour les animaux mba hampandre raha mahita tranga herisetra tao amin'ny biby na biby tratry ny loza sy ny mila vonjimaika na mila fianakaviana andray ihany koa nampatsiahivin'izy ireo anefa afandraikitry ny rehetra ny fiarovana sy ny fiahinan'ny biby satria zava-mananaina mendrika hajaina sy arovana izy ireny. Vao makasika ny fiatrehana ny fetim-pirenena Kosay indray dia namoaka didim-pitondrana laharana fa 570 ny préfet ny polisy n'Antananarivo androany mandrara tanteraka ny fanaovana sy fampiasana tsipopoka sy ny laser amin'ny toerana rehetra ato anatin'ny préfecture-ny polisy n'Antananarivo ho fitandrovana ny filaminana sy ny fandriam-pahalemam-bahoaka ary ny didim-panjakana sy ny lalàna manan-kery no nandraisana izany fanapahan-kevitra izany ary miantra mandritra ny hetsika fankalazana ny fetim-pirenena 20 Jona. Saziany lalàna manan-kery sy ireo sazy hafa ara-panjakana eto amin'ny Repoblika arak'izany ny fandikana io didim-pitondrana io. Ankoatra io, nanomboka ihany koa ny kermesy ny hery fiarovana sy ny filaminana ho fankalazana ny 20 taona ny fetim-pirenena sy ny fety ny folo alin-da izay karakarahy ny komiti-pirenena na ny CTNO. Aranty sy aseho azony rehetra tsy dina maimaim-poana ao amin'ny kianjan'ny Baria Mahamasina ho an'ny eto Antananarivo. Izy koa ry kermesy any amin'ny renivohiparitra manerana ny nosy. Fa hetsika ara-kolotsaina sy ara-panatanjahantena ampirobobona ny fizahantany sy ampandrosoana ny toe-karena ao amin'ny nosy Boraha na i Sainte-Marie ny festival des baleines. Anarivo n'ireo mpizahatany avy eto an-toerana sy avy any ivelany no tonga mijery ireo trozona mifindra monina amin'ny morontsirak'i Madagasikara mandritra ny vanim-potoana ny fiterahany. Tanjona amin'ity hetsika manaraka ity ny ampiakatra ny lazan'i Sainte-Marie ho iray amin'ireo toerana fizahantany manan-danja indrindra eto amin'ny ranomasimbe Indiana. Anomboka ny 1 ka hatramin'ny 7 ny volana Jolay 2024 ny andiany fahasivy amin'ny festival des baleines ao amin'ny nosy Sainte-Marie. Tapitra ny fampahalalam-baovao tsika tompoko lahy sy tompoko vavy, mankasitraka anao nanaraka izany ny hatramin'ny farany, mankasitraka ny teknisiana misaotra ihany koa ny mpanao gazety niaraka nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao. Ny tenako mametraka ny soavatsara tompoko lahy sy tompoko vavy.